Vahaony andraisanao toroteny mahery anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony nandeha fandehany mba tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandravany sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana. Hoy ny tenin'ny tompo ato amin'ny Matio 10:5 manao hoe indro izao maniraka anareo ho takan'ny ondry eo ampovoan'ny ambodia koa endre takan'ny menarana ary mora takan'ny voromailala. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, fahasoavan'ny tompo aminao. Hiditra volana novambra itsika menakavy. Hiditra volana novambra ny malagasy rehetra zao tontolo zao. Raha ny eto Madagasikara fotsiny dia fatatsika ny zava-misy eto. Ny atao eo anatin'ny fitondrana teteza mihitsitsika. Ny tsy fantary fotsiny dia hoe afinaritra ve izy ty sa ho crise sa hiamafy ny fiainana sa hiamora ny fiainana eto Madagasikara. Isokatra ve ny asa mandrara sa hikatona ny asa, inona ny zavatra mety iseho, zany ny fanontaniana mipetraka. Fa za fotsiny te ampahery ireto atsika mpijery. Ninona zava-misy eto Madagasikara? Ninona zavatra mitranga ara-politika? Ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny olona? Ny fiainanao ry zanak'Andriamanitra tsy miankina amin'ny politika misy eto Madagasikara. Ny fiainanao tsy miankina amin'ny zava-misy na mikorotana eto na milamina eto Madagasikara, tsy miankina amin'izany raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Ny fiainanao tsy miankina amin'ny fisontson'ny vidin'ny vola malagasy sy ny lanjan'ny ariary. Ny fiainanao tsy miankina amin'ny ekônômia sy ny ara-toe-karena. Ny fiainanao tsy miankina amin'ny zava-misy eto ambonin'ny planeta tany sy eto Madagasikara. Fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia ny fiainanao eo ampela-tanan'Andriamanitra. Eo ampela-tanan'Andriamanitra. Amin'ity volana novambra ity izay hiditra amin'ny sabotsy ho avy izao dia misy fampianarana lehibe ny hoe ao anatin'ilay 30 andro ny fahazava-tsaina, 30 andro ny fahiratan-tsaina, 30 andro ny fahendrena, 30 andro ny fahiratan-tsaina amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Ity volana novambra ity dia hidirantsika ao anatin'izany seminaire mandritry ny 30 andro. Ampianatra antsika ny tenako, satria ao anatin'ny atao hoe tontolo andro farany tsika, zay mipivilaza amin'ny baiboly, tontolo ny andro farany. Amin'izao andro farany zao misy an'ilay système ao anaty baiboly, système ara-baiboly ao anatin'ny apokalypsy 7:12 hoe andron'ny bibidia. Ary rehefa mijery tsika n'izay apokalypsy 13 zay dia hoe ekoaka eo anoloan'ny bibidia ny olona rehetra, na iza dia ekoaka eo anoloan'ny bibidia. Ahoana ny fomba hiatrehany zanak'Andriamanitra? Ahoana ny fomba hiatrehany kristianina? Izany vanim-potoana mahory, zany vanim-potoana lalovan'izao tontolo zao zany, ary efa ao anatin'tsika zao, ao anatin'izao tontolo zao misy système. Raha mijery ianao zao ohatra aty Afrika fotsiny resahako, raha ny eto Madagasikara fotsiny dia misy fanontaniana apetraky ny be sy ny maro ny mpanao politika ny eo amin'ny tontolona resaka géopolitika dia ny hoe i Madagasikara anaraka ny Rosisa, anaraka ny Europianina sy ny Frantsay. Zany fotsiny zao dia ny everitsika fa fanontaniana question hoe fanontaniana hoe mba mandehandeha ho azy fotsiny zany, fa efa voasoratra atao anaty baiboly 2 arivo taona lasa zany.
raha mamaky anao ao amin'ny apokalypsy toko 17 misy an'le hoe misy biby dia anankiroa zay ekofan'izao tontolo izao zay ho aza vaiko amin'ny sabotsy ho avy izao izay faminanina ny andro farany hoe biby dia anankiroa izy re biby dia anankiroa reo fa tiako tenenina fotsiny hoe misy zavatra anankiroa tendance anankiroa eto am'izao tontolo izao tendance ray voalohany teny hoe anaraka ny Rosia ve ianao Rosia na ny firaisana sovietika teo aloha ny firenena iray ohatran'izany zao dra Burkina Faso ry Mali ry Niger ry iza ohatran'ny rona nanaraka anakatyany Rosia de nanaraka ny Rosiana ry régime ino izy ty Rosiana miaraka amin'ny Chine miaraka zareo Nord Koreana tavaratra côté ilany mihitsy misy ny ray ataony côté ilany le hoe anaraka ny tandrefana sy ny Europiana sy ny Frantsay zay ny régime misy eto ambonin'ny planeta tany eto de io miverimberina eo ambavan'ny olona rehetrarehetra io misy dikany ara-baiboly zany ary misy dikany amin'ny andro farany zany ho aza vaiko amin'ny sabotsy ho avy izao mahakasika ny andro farany fa ny tena lehibe indrindra de tsy hoe ny fanazavana an'izany ny lehibe hoe mahay an'izany ianao de matakatra an'izany de mitondra inona moa fatakaranao an'izany hoe faminanina izany fa ny lehibe de hoe ahoana ny fomba hiatrehanao izao fiainana izao fa za tompoko miteny amintsika mpanaraka ny fandarana fa anisan'ny fotoana tsara indrindra ao anaty baiboly ho an'ny kristianina ny fotoana tsara indrindra ao anaty baiboly ho an'ny zanak'Andriamanitra ndresahako ho an'ny zanak'Andriamanitra de ny fotoana ny fikorotanana rehefa misy zavatra mikorotana eto ambonin'ny planeta tany de eo Andriamanitra ny miditra tsehatra manao zavatra ho an'ny zanak'Andriamanitra averiko rehefa misy zavatra mikorotana eto ambonin'ny planeta tany ary misy fotoana re zavatra mikorotana ireny Andriamanitra mihitsy mandefa an'ireny fikorotanana ireny mba andaminana ary hitahina ny fiainana zanak'Andriamanitra andaminana ary hitahina anasoavana ia ampiakarana ny zanak'Andriamanitra de ao anatina zavatra mikorotana ohatra resako aminao rehefa nikorotana amin'ny tany Egipta iray manontolo ny tao amin'ny tany Egipta iray manontolo nikorotana hatrany amin'ny palais ao amin'ny lapa nikorotana tonga ny fandringanana ho an'ny lamatoretra ho an'ny zanaka lamatoretra tao Egipta de nidikany ny fikorotanana faratapony tao amin'ny tany Egipta iny de fanafahana ny zanak'Israely fanafahana ny zanak'Israely hiala ao amin'ny tany mpanambevozana ny fikorotanana rehetra eto ambonin'ny tany de natao an'ny zanak'Andriamanitra hitahina azy rehefa mijery ianao ny tantarany tamin'ny andron'ny Josoa ny korotana ny lanitra sy ny tany ny janonadin'ny folo ny masoandro de ny janonadin'ny folo ny volana de safieny ny ranomarina ny fiodinan'ny tany mihitsy no ny janonadin'ny folo ny fiodinan'ny tany mihitsy ny janonadin'ny folo zany efa tena miteny aminao fa raha ny tany fotsiny tsy mihodina ao anatin'ny 10 sekondra tena korotana matsaraviny zao planeta tany zao fa iny le fikorotana ny volana ny janona masoandro ny janona tany ny janona iny tena malin'ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Israely ny fahavalony ao anatin'ny fikorotanana mandrakariva rehefa misy zavatra mikorotana eto ambonin'ny planeta tany eo Andriamanitra no miditra hitahina ny zanak'Andriamanitra eo Andriamanitra no miditra mba hitany zanak'Andriamanitra nikorotana tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka nikorotana ny mponina tao Babilôna nampikorotana azy de zao nanangana sary olona volamena i Nebokadnezara mpanjaka ary io sary olona volamena io ny ekofan'ny olona rehetra ny tany rehetra ekofan'ny firenena rehetrarehetra io sary olona volamena io ny ekofana ny vavahadiny olona rehetrarehetra ny ekohaka tamin'izany fotoan'izany ny olona rehetrarehetra ary ny tena nampisaviritaka de zao nisy telo mirahalahy tao tsy nety ny ekohaka sadraka misaka Abednego tsy nety ny ekohaka tamin'io fa ny sabaditaka ny samaritaka ozy izy mivolazan'ny baiboly hoe ny samaritaka ny tao anatin'ny lapa sy ny olona rehetra fa tao anatin'le fisavory
fitahana sy zavatra ny sabadidaka teo no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ary nampisongadinana nampiakarana ny sadraka misakabediniko izay tsy nety nekoaka sary olona tamin'ny sary olona volamena teo no nampiakarana an'izy telo amin'ny rahalahy reo ary natonga azy ho lasa olona sandratra tao amin'ny tany Egipta iray manontolo. Ka izao vanim-potoana misy eraka izao tontolo izao vanim-potoana eto Madagasikara izao sy ny olana na ara-politika na tsy ara-politika mitranga eto Madagasikara izao dia averiko misy planina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Esory mihitsy zany le akiviana hoe ny fiainako efa mikorotana fiainako tsy mandeha am'izay loany politika koa ato mbola misavoritaka ty koa ato mbola misy krizy izao koa mbola zava-misy eto amin'ny firenena ny tsena efa tsy mandeha izao koa non esory ao an-tsainao zany raha zanak'Andriamanitra ianao fa ny zava-misy mikorotana rehetrarehetra na ny olana ara-politika na ny zavatra misy rehetrarehetra de lalana ampiakaran'Andriamanitra atsika. Averiko hoe lalana ampiakaran'Andriamanitra atsika zay zavatra mitranga rehetrarehetra de lalana ampiakaran'Andriamanitra atsika tompoko. Zay zavatra mitranga na olana mikorotana ambony ambany ary zay foana ny amin'ny fiteniko na anakorontanan'Andriamanitra ambony ambany an'izao tontolo zao ary mba hitahinanao na anakorontanan'Andriamanitra zao tontolo zao ary mba andaminana ny fiainanao de ho korontanan'Andriamanitra zao tontolo zao mba andaminana anao vitan'izany. Karaha zava-misy eto amin'ny firenena de nohony aminao mba hitahinanao ary andaminana amin'ny fiainanao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena ny andaminana anao fa saingy izao kosa eo le ilana an'le toe fahiratan-tsaina, eo le ilana an'le fahazava-tsaina, eo le ilana an'le hoe taridalana avy amin'ny tompo fahendren'Andriamanitra, fahiratan-tsaina, fahazava-tsaina. Ahoana ny tokony hatrehako, ahoana ny tokony hatrehako izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, ahoana ny tokony hatrehako zao zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao, ahoana ny tokony hatrehako an'izao ady zao, ahoana ny atafavoakana ao anatin'izao zavatra misavoritaka izao. Fahendrena, fahiratan-tsaina, fahazava-tsaina no ilaina am'izao. Tsy possible miletika zany ianao, tsy possible miletika ianao raha misy fahazava-tsaina avy amin'ny tompo, tsy possible miletika ianao raha misy fahendren'Andriamanitra zany. Imbedabe atompoko hatramin'izay na pasteur anazy no nahita krizy teto amin'ny firenena, nahita zavatra misavoritaka eo amin'ny fiarahamonina, mahita zavatra tsy mandeha tampoko zany sy zavatra ohatran'ny mikorotana zany eo amin'ny fiarahamonina fa reny zavatra ireny ny zavatra ny remarkeko tao anatin'ny 30 taona latsaka kely, tao anatin'ny 30 taona latsaka kely nafako nanompon'ny tompo de reny zavatra ohatran'ny misavoritaka eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, eo amin'ny lafiny ara-politika reny, lalana sokafan'Andriamanitra, couloir sokafan'Andriamanitra daholo reny atongavako any amin'ny destiny, atongavana any amin'le tanjona, any amin'ny anjara voatendry, any amin'le zavatra ny eritseretin'Andriamanitra ho amitsy de ataon'Andriamanitra mitranga reny, ataon'Andriamanitra mitranga reny imbediabe ary mijoro vavolombelona za foana ao am-piangonana, mijoro vavolombelona za foana ao am-piangonana hoe matondra misy zavatra mitranga ohatr' eto Madagasikara de lalana ho an'ny vahoan'iriko io, lalana ho an'ny pasteur tiny io, lalana iakaran'ny mpanompon'Andriamanitra io, zay foana ny any finoko ry zanak'Andriamanitra isany. Ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena na mikorotana na tsy mikorotana fijerina ho azy de lalana ho anao io, fitahina ho anao io, programme anao io, lalana ampiakaran'Andriamanitra anao io, fahasoavana ho anao io, tsy natao ampiletika anao io. Zany zavatra apitako amintsika mpanaraka ny fandarana fa saingy izao ilainao ny mahatakatra inona le hevitr'Andriamanitra momba ao ambadika izao ary ahoana ny fomba hiatrehako, ahoana ny fomba hiatrehako an'ity Kristy, ahoana ny fomba hiatrehako an'ity olana ty, ahoana ny fomba hiatrehako an'ity problème ty, izay le fahazava-tsaina sy fahiratan-tsaina mba hatafavoakanao. Ndao anaraka an'ireto fijoroana vavolombelona tanora reto tsika ana tanora, ana jeune conquérant re tanora zay nandray fahazava-tsaina, tanora nandray fahendrena, tanora nandray tolotsaina izy reto, mbola tanora daholo ankamaroan'izy reto na tafavoaka azy amin'ny fiainana,
ary nanokafan'andriamanitra lalana ho azy teo amin'ny fiainana ndao arahantsika reto fijoronom-bavolombelona eto tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana Fetana tompo pasteur dia fetana tompo daholo amin'ny fiangonana vina vidiny 14 février tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona ay heritaona zany zay nazahoanareo izy igny Heritaona zay. miaraba anareo vady amin'izay ary aloha zany miaraba ny tahiny tomponareo vady ie mba azonao tantarena fohifohy ve ny anganareo ny lalana ny zoranareo mivady nanahoana ny fiainanareo sy ny sisa sy ny sisa hitako ihany moa ny netim-boanareo le tao andavamama atao amin'le rano be le ohatran'ny rehefa tonga fa varatra ohatran'ny tiny rano Ho fitiniko anatin'ny fotoana fohy sady vetivety ny parcours ny mivady niaraka tamin'i Jesosy niteraka izay mivady dia mipetraka atao amin'ny ray aman-dreny tao mitokantranony ray aman-dreny zany dia nieritreritra hoe mba afaka manangana zavatra mba havita zavatra fa ny fanohitra tamin'izay zavatra nisy tsy tafavoaka mihitsy izay mivady dia nanapa-kevitra ny farany hoe aleotsika akatony tompo da andaotsika hiala fa ny tompo miaraka amintsika hiala amin'ny ray aman-dreny hiala tao mitokantranony ray aman-dreny dia vao nitokantrano kely volana vitsivitsy nefa zay tonga dia nitsenain'ny confinement iny dia nieritreritra ihany zany hoe ahoana ary ty fiainan'ity tena tsy maintsy andoha hofa-trano andoha écolage ampianatra ankizy nefa ny confinement miditra ny fidiram-bola mba teo eo ihany tsy tena natanjaka tsara zany fa ny nidiran'ny confinement iny noela dia natsangan'Andriamanitra ny fiainanay asiviteko zany vao niditra kelikely ny confinement dia nitahiny tomponazy fiary zay tamin'ny fomba tsy takatry ny saina dia mbola tsy tapitra akory ny confinement dia nahazo tany zay dia nanangana trano dia amin'izao fotoana izao zany efa stable tsara ny tompony tsy mitsahatra mamatsatra amin'ny androany efa andalam-panaovana ny finition zay dia efa eo am-pieritrretana ny projet manaraka indray zao inona no mba zavatra nataonareo tamin'izany ahoana ny fomba nianganareo ihany ny anarako le zavatra nytenen'ny pasteur teo hoe tena sahirana zay taloha efa telo ny zanakay dia nipetraka tao amin'ny ray aman-dreny zay dia taheko kely dia novembre 2019 zay no mifindra nanapa-kevitra mbola zarery ny asa fixe tamin'izay fa izy ny asa tena dia tsy dia tena misy hoe zavatra be marché azy zany dia rehefa nitokany zay novembre vao nanapa-kevitra fotsiny satria misy teny foana mivoaka nanomboka 2018 hoe mela amin'ny taninao sy ny trano ray aman-dreninao dia nanapa-kevitra zay niala dia vao niala fotsiny zay novembre dia nahazo asa aloha za fois 2 any karamako teo aloha décembre dia nanomboka teo amin'izay ny fiainanay vao vita zay dia niditra tao anatin'le confinement total be intsika 2020 volana juin zay nahazo fiara kely zay 405 kely zay dia mois de juillet zay tonga dia nahazo tany ny fomba nazahoana le tany aloha nieritreritra fotsiny zay hoe ndaotsika mba hijerijery tany nanana 5 millions zay tamin'izay franc 5 millions de franc tamin'izay ty bypass ty vao anomboka mihitsy nanentan'ny pasteur hoe hividy tany tsika ohatr'izao dia nanantona pasteur zay hoe pasteur zay saika hividy tany fa ty fotsiny volanay fa atotinay atao am-piangonana aloha ty dia any Jesosy ny ambiny dia nitsofon'ny pasteur rano zay tamin'izay hoe mahavita miaraka amin'ny bypass dia le tany moa zany tsara tarebe efa lasan'olona le izy tamin'izay dia herinandro taty ariana niantso le olona hoe anareo ngamba le izy fa aleo mena ianareo dia sady 3 paiement le izy fa tsy tonga dia mivaingana indray mandeha le olona mihitsy zany ny adivaritra hoe alohanareo tsy kelikely fa tsy maninona dia niaingy zay tao anatin'izay aloha zay misy ady be foana fa tsy afenina misy mifanenjehana hatrany ampiasana misy fotoana koa zay mandalo tsy fisinana dia efa misy zavatra ohatran'izany hitako mihitsy le tranonareo le bloqué reny eny pasteur le tany iny dia tena hoe mikatso eny pasteur nampalahelo kely anareo tamin'ireny ohatrany nanikany koa ny ohatrany sahirana sahirakirana ie dia niditra ny 2021 aloha dia vita ny atsasaka ny trano dia nanomboka ny findranay aloha le izy dia mipetrahanay dia nanomboka nahazo marché amin'izay ny société an'olona zay nampiasainay tamin'izany fotoana izany
dia nanomboka anazy marché ilay izy 2 millions volany angianay a dia nindrana 2 millions tamin'ny zoabavinay zay tamin'izay hoe mba ampindramina zay fa manana marché tsaratsara zay dia alohanay reo fa afaka ray volana dia nampindramina zay ngamba ny x5 ny bénéficeny tamin'izany dia iny nanomboka nitarinay foana dia tamin'ny le resaka tomobile antenen'ny pasteur teo aloha tamin'ny 2022 novembre 2022 nisy pasteur kely zay tao amin'ny 3 frères zao misy efa affecté any Atsirabe dia nisy toriteny tao ambony hoe mafoy zavatra goavana ho an'ny tompo dia fampiresaka izay mifaty ina ary zany mba zavatra ngeza be ato amintsika mba homena pasteur dia hoe ndao le tomobile dia ndao ary jerena hoe iza le olona homena anazy iza le pasteur amina pasteur tsy menareo anala izy a pasteur eo amanina tsara be ie dia menay pasteur aloha le fiara dia telo volana atao anaty fahavaratra izay tsy nanana tomobile fa mandeha bus zay zay mananjanaka kely anankitelo dia tonga ny février tamin'ny fomba tsy takatry ny saina nisy volana andrasana zay tonga dia mivoaka tamin'ny bloc le izy dia nahazo an'le 4 kely iny zay février alleluia sivitehaka mafy dia manarakaraka an'izay zay moa zany mangataka foana na tsodrano na vavaka hoe zay te ampitombo loharano pitahiny nanana loharano teo amin'ny telo teo zay taloha loharano activité fidiram-bola activité akoatry ny asa fixe zany dia nanana anankitelo zay dia misy fotoana ela be vao alohan'olona amin'ny vola satria zay manao acrédit olona mba hitazomana client zany misy fotoana ela be le vola vao alohan'ny olona dia nangataka tamin'ny tompo hoe tsy ampy anay le loharano anankitelo jesosy fahampio tao anatin'ny 2023 iny zay nisy an'le congressy teto amin'ny bypass iny tamin'izany fotoana izany moa anao famadihana ny olona nenay tsy na efa maty dia hoe anao famadihana ny olona ny fianakavianareo fianakavianay dia niteny zareo hoe manahoana ianareo efa tsy mamadika ntsony fa ahoana ny adidinareo dia zay moa niteny hoe zay sady tsy manao tsy makasitraka dia nisy vola zay nisy facture zay tokony hivoaka dia zao niteneniko an' jesosy ny firesaka izay mivady hoe andao ty metsika hividanana omby ao am-piangonana dia aleo an' jesosy foana ny toyany dia naterinay tany amin'ny pasteur tovy moa le izy hoe zay pasteur saika hoe ranofo zany tokony hoe zay ny anjaranay satria neninay le avadika fa nanapa-kevitra zay hoe ninina vavan'ny olona fa nienjehan'ny olona tia ny zavatra efa matorantsika amin'ny tompo dia nalefanay le izy dia mba nahazo omby anankiray tao arinan'izay ny 2023 nakaty volana onakaty manana loharano anankivalo zao zay orakoraka mafy loharano pitahiny loharano-bola anankivalo amin'izao taona anareo zao ny pasteur ny anakeniny efa mandeha ara-dalàna tsara ny anankiroa efa eo ampikarakarana anazy zay ametrahana anazy tsara fifamatorana amin'iza tsara amin'Andriamanitra zay no teneniko foana amintsika tanora ao anatao fampianarana tao Davida mifamatitra tamin'izy neteritra tamin'ny pilotra kely izy neteritra tamin'ny lefina sy ny lefiposy ny sabatra ve Davida fa ahoana ozy izy amin'ny anaran'iza ozy izy anio ozy izy no aloran'ny Jehova anao reo eo amin'ny pelantana mitsangana ny fiainana inona ny teny kelynareo mivady melohan'ny alanareo eto fampitoy amin'le fampianaran'ny pasteur farany teo teboka fahatelo hoe mifamatotra amin'Andriamanitra zay fahombiazana rehetrarehetra nanananay zay dia fifamatorana tamin'ny tompo vitsivitsy fotsiny zay teneninay zay fa zay tena tsy midoka tena fahampanetretena sady tena hoe mandady fa zay tena anisan'ny olona mpanao sacrifice be mihitsiny marina ka marina fa tena misy fotoana izy mivady manome 5 millions 10 millions tanak'izao mandray azy ka hitako zany tsy vitehaka zany dia faharoa manarak'izay zay raha ohatra hoe ampafolo-karena ny tenen'ny baiboly nenay 20% no menay fixe ho an'i Jesosy akoatra ny sacrifice sy ny voady moa zany dia tena hitanay hoe reny ny tena zavatra famatotra tena tsy voavahan'ny satana zany mihitsy ny zavatra ohatran'izany fa ampirisiana antsika tanora aza alaim-panahy hoe mandray vola dia
anala liampafolo-karena indraindray ny mety betsaka dia alaim-panahy ianao hoe ty volo ty toko mbola afitana zavatra hafa anodonana zavatra hafa fa aza manaiky ataony devoly an'izany a fa plus ianao mifamatitra amin'ny tompo a plus miraraka amin'ny fitahiny teka mafy rahalahy miora tahiny tompo iandro fa dia mahafinaritra miafatra faranohan'ny tanora misy toriteny mpanompon'Andriamanitra zay isaky latsinainy maraina tsindriny foana hoe aza dia tia torimaso ry tanora fa manaova zavatra amin'ny fiainana dia courage fa tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasamana ny sabotsy 1er novembre manomboka amin'ny sabotsy 1er novembre ho avy izao jusqu'à hatrany amin'ny sabotsy jusqu'à hatrany amin'ny 30 novembre dia misy an'ilay atao 30 andro ny fahazava-tsaina 30 andro ny fahiratan-tsaina ary 30 andro ny fahendrena raha lasaina baby zavatra anankiray ihany raha ny angeza no ny alebiazana sy ny angezana vatana no mahalasalavitra dia ny elefanta no mpanjaka an'izao tontolo zao ny elefanta raha ny angeza sy ny alebiaza ny vatana no atao hoe mahatafita amin'ny fiainana dia ny ombo no tafita amin'ny fiainana fa tsy ny angeza ny vatanao no mahalasalavitra anao tsy ny firazananao no mahalasalavitra anao aza miteny hoe zay ny firazananay ohatra zao tsy ny volokoditrao no mahalasalavitra anao fa ny mahalasalavitra ny olona iray dia ny saina ananany ny fahiratan-tsaina ananany ny fahalalana ananany ny fahendrena ananany ny fahiratan-tsaina ananany zay ny mahalasalavitra olona ray ka na hay maity vaiaza ny alavany olona io ka marani-tsaina izy dia izy ny tsy maintsy lasa lehibe any na tsisy tongotra tsisy tanana ary olona io fa manana saina dia izy no lasa mpanapaka efa nazavaiko teto ny tantaran'le lehilahy tsisy tongotra iny le tompon'ny tiktok PDG ny tiktok tsisy tongotra tsisy ninina fa ny tanany ny andehanana tsisy tongotra izy fa misy saina misy fahiratan-tsaina manana fahalalana ny mahalehibe ny olona iray ny mahambon'ny olona iray dia tsy ny akanjo anaovany tsy ny lokon'ny akanjony ny mahalehibe ny olona iray dia ny saina ananany ary zay na tonga an' Jesosy ny teny rehefa nanavatra amin'ny mpianatra izy hoe indro za maniraka anareo izy tahaka ny zanak'ondry tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody koa endre tahaka ny mena rana dikan'le hoe endre tahaka ny mena rana dia zao manana fahiratan-tsaina ohatra ny mena rana aoka ranitra ohatra ny mena rana jerevo fa raha misy biby anisan'ny maranitra amin'ny mena rana anisan'ny maranitra raha karazana biby zany ny mahatonga ny mena rana rehefa mandeha ny mena rana tsy mahitsy rehefa mandeha tsy mahitsy fa sady mitsangana izy no mirirana mailo be ny mena rana ny mena rana zany rehefa mandeha izy tsy hoe mandeha mahitsy ohatra atsika zao no sady mandeha izy miroso meloa no mirirana zay ny fandehanany mena rana maranitra zany hoe sady mandeha izy miaro tena mandeha izy mijery fahavalo ary fatany fa maro fahavalo izy maro mpanenjika izy maro tsity izy zany no mahatonga sady mirirana ary mailo rehefa mandeha mimena rana sady mirirana fahendrena daholo zany ary zay no ianaratsika ao anatin'ny 30 andro ahoana ny fahendrena anananao atafavoakanao ao anatin'ny aiziny atafavoakanao anatin'ny ty blocage atafavoakanao anatina barrière atafavoakanao ao anatin'ny olana tsy hitanao zay amana azy io fahendrena manahoana fahazava-tsaina manahoana fahiratan-tsaina manahoana ilainao zany raha lasina bavy malala ilainao zany fahiratan-tsaina sy fahazava-tsaina zao ny atafavoakanato fa tsisy olona zay ny hitako zay
raha olona manana fahalalana manana fahatakarana manana fahendreny manana fahazava-tsaina anao tsisy olana tsy voadinga anao zany averiko tsy misy olana tsy voadinga anao zany za pasteur Randriary Malalery tiana no miteny anao an'izany ary pasteur mba manana expérience kely ny amin'ny famahana olana ary misaotra an'Andriamanitra tsy mireharetsika nandritry ny taona marona nypotsika ny tompo nanaovana pasteur tsy mbola nisy olana tsy voadingana tsy nisy olana tsy voadingana ilaina ny délivrance ilaina ny fametratanana sy ny tsodrano fa misy fotoana tompoko tsy mandaitra ny délivrance misy fotoana tsy mandaitra reny tsodrano reny fa fahatakarana no ilaina fahalalana no ilaina fahendrena sy fahazava-tsaina no ilaina rehefa miatrika zavatra sarotra fahazava-tsaina no ilaina ampianatra anao momba an'io am'ireo le zavatra hitanao efa nanaovana délivrance tsy afaka nanaovana vavaka be tsy afaka ny fadiana hanina tsy afaka nametratanana tsy afaka ny tsofana rano tsy afaka ze natao rehetra tsy afaka nanao ositra ianao tsy afaka ampianatra anao ny tenako ny fahazava-tsaina ahatonga anao isurmonter ka ho tafadingana manoloana andreo zavatra tsy adinganina ireo manomboka tsindriko tsara amin'ny sabotsy ho avy zao 1er novembre hatrany amin'ny 30 novembre zany hoe isanandro dia ampianatra anao mombana fahalalana fahendrena fahiran-tsaina ny tenako ho fiany fahasoavana ianao ho tahiny tompo ianao io fotoana io dia ho tanterahana manerana ny Madagasikara ambotrano fivavahana vaon'olo rehetra manerana Madagasikara tsindriko tsara ny isa maraina amin'ny enina maraina io ampianatra an'io isa maraina amin'ny enina hatramin'ny fito sasany ary isan'andro amin'ny 12 hatramin'ny 1 sasany no ampianarako ny fotoana lehibe fahiran-tsaina sy fahazava-tsaina io fa tsisy zavatra tsy ho voadinganao zany ho tahiny tompo veloma tompoka andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo nandeha fandehany sy mba